Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina omenantsika anio aza menatra mijoro olon Kristy. Manorena famantarana fa olon Kristy ianao. Ahako voasoratra ao amin'ny Nomery 10:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka zao sy ny sombotra viaviny sy ny fitafiny hatramin'ny taranaka faramadimby ary aoka asiana kofehy manga eo amin'ny sombotra viaviny. Ary isaiky nijery azy ianao dia ho voaharo amin'ny fakapanahy. Ahako voasoratra ao amin'ny Nomery 10:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary ho sombotra viavy ho anareo izany, ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatiavanareo ny didin'i Jehovah rehetra ary tsy handeha araky ny fonareo ianareo na araky ny masonareo izay andehananareo hijangajanga. Lasa ho masina eo anatrehan'ny tompo ianao. Ahako voasoratra ao amin'ny Nomery 10:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiko rehetra ka dia ho masina ho an'Andriamanitra ianareo. Tsy tsapanao hoe fahasoanao izany? Ampiaro ary e! Mandra-pioana tompoko.